Feon'Andriamanitra teny fiainana. Atolotry Bruno Rabaruela miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fiadanana sy fahasoavana ny ho aminao izay mandray ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Herin'Andriamanitra ho famonjena izy rehetra mino. Fatso ny fanahy masina koa miantso anay anatinanao Jesosy. Fa izay manatonanao dia slavinao ary ataonao mahita mazava lehibe dia ny famondram-pon'Andriamanitra ho azy zany izay manaisitra tokoa ny fahotana rehetra ka anokafanao ny fanjakanao be voninahitra ary masina indrindra ka hanangananao amin'ny mpanota ho zanakao dia ampidiranao azy ao amin'ny fanjakanao amin'ny ankonanao mba ho zanaka mandovana amin'Andriamanitra maropiray lova aminao ry Jesosy Kristy tombo sady mpamonjy eo. Misaotranao amin'ny afitra izay nampitondrainao ny mpanomponao tamin'ity andro ity izay mitaona anay tokoa mba hanana fatokiana be ary tsy salasala hitady sy anatonanao fa izay mitady ny teninao no mahita ka dia mitary anay ry fanahy masina ho mba hitady ianao dia hahitanao Jesosy ary ho hitanao tokoa ka amindranao fo hafahanao mirofy aretina ary indrindra amin'ny fahotana izay mangejanay mampoanay ny fahasoavanao dia ny fitiavanao tokoa izay manafaka ka hitenenanao Jesosy hoe raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo mitenena araka ny fombanao amin'ny teny verina mahery masina sy marina indrindra dia ny teninao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy irery ho voninahitra Andriamanitra tompo hatramin'izao ary ho mandrakizay. Amen. Fa indrindra miarabantsika amin'ny konan'Andriamanitra dia mbola raisitsika ny tenin'Andriamanitra. Ny boky Isaiah-paminany. Isaiah-paminany toko fahadimapolo ka ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahasivy. Mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mitadiava amin'ny Jehovah dia ny mbola hita izy. Miantso azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany ary ny tsy marina hahafoy ny heviny. Ary aoka iverinao amin'any Jehovah ireny fa amindra fo aminy izy. Eny amin'Andriamanitsika fa amela heloka dia amela heloka tokoa izy. Fa ny fihevitro tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako i Jehovah fa tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany. No avon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Amen. Andritra ty herinandro ity dia mbola nivelabelarina teto amintsika fa rehefa teny tonga anofo Jesosy dia misy eo tamintsika tokoa izy izay lazaina amin'ny teny grika gasina hoe epifanizany Andriamanitra misy eo ary tonga mo antsika izy satria mpanota isika dia mila mpanavotra dia mpamela heloka mpanadio mpanafaka antsika tokoa ary mpananganantsika indray ho amin'ny voninahitra izay fanomanan'Andriamanitra antsika dia miseho ny tompo amintsika mba navotra antsika. Zao anefa miseho amin'izay mitady azy tokoa izy. Tahaka an'izany tantara Bartimeo jamba izay tena nitady an'i Jesosy izany hoe nitady azy hamonjy azy satria tery nahazo azy. Ny zavatra lazain'ny tenin'Andriamanitra koa anefa misy fotoanany no ahitana an'Andriamanitra ary misy fotoanany mety tsy ahitana azy. Dia mitogaga ihany sika anao hoe Andriamanitra izay voalazan'ny soratra masina fa mitoetra mandrakizay ve ary tsy miova amin'ny fitiavana dia mety tsy ho eo mandrakariva na tsy ho hitantsika mandrakariva ary tsy ho azotsika tadiavina koa amin'ny fotoana izay mety ilantsika azy. Kanefa dia hoe anga mety miafiny indray izy nefa efa niseho. Ny tokony ho fantatritsika ry havako dia izao tahaka ny tsy aizantsika mampitombo ny ambontsika na dia kely monja aza na dia akio aza na dia ratsatananao i Jesosy ny matitoko fahina ny 720 zany tahaka izany tsy aizantsika koa hibaiko an'Andriamanitra
ny amin'izay atao na diny ataony ary indrindra ny amin'ny fotoanany ka hoe anaovantsika zay tiatsika anaovana azy na mifandraisantsika amin'ny tompo zany na ny andraisantsika azy tompo ary tompo tokana zay ny hoe Jehovah-Andriamanitra sady masina indrindra izy arak'izay izy fa tsy isika no tompo mpandahatra ny fotoana ny olona moa dia aloha zay hoe manana ny tantarany manana ny safidiny nefa raha ny amin'ny tena fototra ary indrindra hoe ny amin'ny asan'Andriamanitra sy ny fanorenan'Andriamanitra ny asany amin'izao tontolo zao dia izy ny tompo hoy Daniela mpaminany raha nasian'Andriamanitra taminy ny hevitry nofony Nebukadnezara fahizay nanahirana be satria rombiasa dia tsisy nahalala ary dia voatery mitapahandro avokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia nampahafantaro ny tompo azy ny hevitry Nebukadnezara ary zay natonga ny Daniela anao teny vavaka fisaorana hoe isaorana ny anaran'Andriamanitra mandrakizay ho izy fa azy ny fahendrena sy ny zany hoe mahalala ny zavatra rehetra izy ary mitondra ny zavatra rehetra izy amin'ny fahamarinany izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana hoy Daniela amin'ny toko voalohany andiny faharoapolo zany ary dia zany mahatonga ny mpanao salamo ho anao hoe fa eo amasinao Andriamanitra ny arivotaona dia toy ny fandalin'ny maty ary tahaka ny fitaom-piambenana iray amin'ny alina ho izy salamo fa 10:4 zay niraisy ny apôstôly Petera aty any Petera faharoapolo fahatelo andiny fahavalo fampianarana no ataontsika dia atombontsika reny teny reny hoe ny arivotaona dia toy ny ray andro ary ny ray andro dia toy ny arivotaona ina lazain'izany ny tompo no mahaingana na mahelo ny fahataterana zavatra rehetra zao izy raha miasa aminao zavatra dia amin'ny fotoanany zay mahatonga ny hoe Jesosy tsy mba tara lazany avantsika teo hoe efa niomanaka aty nefa dia lazainy ray misy fotoana hafa hoe angamba mety ho tara rehefa tratraka terena amin'izay nao dia apetrao amin'ny tompo tokoa ny ainana moa zany dia lazainy ary mihoatra andray mandeha ny zavatra hita dia zao ianao indray ny tonga aloha nefa efa tara ary le olona teo no mialatsiny aminao aza faty fa tara zay satria tsy malala fa efa tara anao fa nihevitra hoe tonga tamin'ny fotoana ianao ina ny dikan'izany eo ampianatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ny fotoana zay Andriamanitra tompo ny fotoana azy ino natao rehetra zany avako araroto ny fotoana zay mbola azonao mahita n'Andriamanitra zay azonao miaona amin'Andriamanitra ary indrindra azonao miavona amin'Andriamanitra ary zay no baiko omeny ny ten'Andriamanitra atsika anio amin'ny diandro ety raha tondrona Isaia 5:20 amin'ny andiny fahaenina eo no asongadiny teny fototra amin'ny tiandro ity ahoana ny voalaza ao miara-mamaky azy tsika mianaran'i Jesosy indray mitadiava an' Jehovah dia ny mbola hita izy miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy milaza zany fa misy fotoanany ny zavatra rehetra ka ny hevitra zany dia ny hoe voafaritra sady voafetra eo amin'ny fizotry ny tantara ny fahataterahany zavatra rehetra natao hoe chronologie nandikan'izay misy fitohizana zany ny fotoan'ireny ka amin'izay mahamety no anendren'Andriamanitra azy zay rehetra ataontsika koa dia ao anatin'izany fotoana zany ka misy andro azo anaovana ary misy andro tsy azo anaovana na tsy azo anaovana intsony toan' Jesosy zay lazanao hoe isika ozy tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola antoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona firifiriny nanenina tamin'io fahazo-moro-tevana zay raha mba nahita nareo tanora manolo tena satria ny fahanora tena hoan'i Jesosy ny tsy mba hanenina fa ny fanaovana ny sitraposy ny fahotana eo amin'izao tontolo zao dia atateraka ny teny hoe zay mamafa ny ota jinja fahazombana tsy misy tory fahafinaretana tsy misy hoe fahasambarana fa zay nataonao manemitra anao satria ny devoly zay fanakafananao na alavo anao na apotraka anao izy indray no manameloko anao rehefa eo zay no mahadevoly azy inona ny fahendrena rehetra zay dia ahoana hoy Paul dia amin'ny Efesiana tandray mitsara zay fandehanareo izy mba tsy tondranareo tahaka ny tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka raha roto ny andro azo anaovantsio fa ratsy zao fiainana zao aby noho izy zany dia aza manao adaladala zany hoe aza manao toy ny tsy mahalala fa mahalala dia aoko ho fantatrareo zay sitrapon'ny tompo
le fiasiany toko fa dimy andininy fa 570 inona zany ny sitrapony tompo amintsika amin'ny andro ety dia ny hoe mitadiavany Jehova dia mbola hita izy ary miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Dia mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra. Ahoana ny tenin'Andriamanitra? Anio raha iaino ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny andro fahasorana, tamin'ny andro fakapana tany anefitra izay nakany razanareo fanahy Jehova tamin'izany toetra ary nahita ny asako 7 taona izy. Teny any amin'ny eo amin'ny Hébreu moa eo antoko fateko amin'ny 7 ka nilazainy eto hoe nahita ny famalian'Andriamanitra izy satria niodina tamin'Andriamanitra ny Israely rehefa nanao ny ombola kely volamena dia niankoka tamin'ny hoe ianao nanafaka anay tamin'ny tanan'ny Farao sy ny fanindevozany Egyptiana mba tsy raharina zany mba tsy raharina zany nefa zay noditry ny fon'ny olona. Mosesy tamin'io nandeha nakany nididy folo tany an-tendrombohitra zay tany Arabia zany tany efitra tany Arabia dia voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra hoe tezitra tamin'izany taranaka zany ho Jehova ka nanao hoe ireo dia maniasia amin'ny fony mandraka hariva tsy mandeha amin'ny famarinana ka tsy nahalala ny lalako nefa firenena voafidy ary arak'izany no nianianako izy tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsarako mihitsy izy. Mona amin'ny Salamo 5:7 zany mandeha fafitoko hatramin'ny 1:10 ary zay le hoe ity taranaka ity dia tsy ho tafiditra mihitsy amin'ny tany nisy ny fikasana dia ny tamin'ny Kanana zany satria taranaka ratsy. Zay le hoe mivadika foana no omena tsy mena voninahitra izy. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra rehefa zany amintsika tany reny raha lafandrao isy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona le tsy mandangy tsy handanjana satria tsy mivadika ka mifananary isan'andro raha mbola atao hoe anio ampatsivo ny tenin'Andriamanitra re mieritreritra variana amin'ny zavatra foana tsy nitsy ampatsivo azy fa marina ny tenin'Andriamanitra fa zay manompo ny filana sy ny rehako amin'izao tontolo zao mandalina an'izy fa zay manao sitrapon'Andriamanitra marotra mandrakizay ho jaona fandreo isy aminareo tonga mafo no ny famotahany ota voafitaka le fo dia matoky hoe ahaka izany mahafinaritra zany ny tiako zany iveriko marina sarotra nge zany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny taona fankasitrahana no nenoko anao izy ary tamin'ny andro famonjena namonjeko anao ho an'ny Israely zany ny Isaia 7:25 indro ankehitriny no andro fankasitrahana zao zany anio zany indro ankehitriny no andro famonjena. Hoy Paoly amin'ny Korintiana 2:1-4 ka ny andro fankasitrahana satria efa nolavony ntsika ny alatafika no niota na satria monina ary velona amin'ny fahotana ka tsy misy voninahitra fa mitsisy manana ny voninahitra Andriamanitra kanefa zao asa mahagaga nataon'ny tompo dia ampitafian'Andriamanitra indray ny fitafian'ny voninahitsika raha manaky anatiny azy avaovina ny amin'ny famonjena satria tsy misy marina isika i Paoly na dia iray azy fa samy nani tamin'ny lalantsika avy dia averin'Andriamanitra kosa alalany tena lalan'ny fahamarinana mahaverina antsika mahavonjy antsika dia isika mino an' Jesosy lay lalana fiainana fahamarinana raha teo mpamonjy zao tontolo zao ary dia anao ny sitrapon'Andriamanitra dia mahafinaritra manao sitrapon'Andriamanitra satria mahavoavony sika amin'ny lalam-piainana vaovao arak'izany ny hoe anio na midika ho fotoana mahavonjy dia ny fotoanan'Andriamanitra ny anion'Andriamanitra dia izay ho atolony ho asy anao amin'ity andro ity. Da hoy ny mpanao bolana rehefa zany mampitandrona aza mirehare ny amin'ny mampitsy anao izy fa na dia ny ahavoky ny anio aza dia tsy fantatao ina niseho anio antombatombana fotsiny zany tahaka ny amin'ny hoe ny famantarana toetrandro service météorologique tombany reny fa jerenao tsara fa misy foana zavatra zay tsy impoiziny nefa atao hoe science efa mba atao hoe zay hoe alalazy zay le tomty tamty mbola atao fa 7:20 zany ka ny amin'ty hoe manao tsinitsinina lay fampitandremana zavatra ho avy ary io dia hoantsika malagasy dia tena ilainy zany zany tena tsy ampy be mantsy asa orloatra tsika dia milofitra ny amin'ny fahoriana dia le mitsinjo ho avy taloha nge dia nitaizana mihitsy ny taranaka zany le hoe mitsinjo ny vodiandro merika fa kehitriny dia azoko anio laniko eo asa mahantra loatra nefa koa le filana ia dia zay ampitso apitso andro fa dia aleo samanao ary manahirana hoe manana fahefana ianao na mitokantranonao na amin'ny asanao na amin'ny firenenao aza dia ilabony zany ianao anao an'izay sitraponao dia ahoana
ny ampitso ny ampitso any zany araka ny teny français après moi le déluge izy sarotra be ry izy zany mitondratsika ny fiainatsika de tahaka nataony ty lehilahy nakiray zay nitao amin'ny ankonana mba hivavaka eritreritrany am'izay afarany amy mandrak'izay satria podorika mpilalao sy ny sisa nefa dia nisaotsy miraiky ary de sany laza hoe lo tonga any zany ro sizy rehefa akaiky ny fahafatesana zany hoe anaikyany izy zany kanjo rehefa tonga tokoa le fotoana ary fotoana nanahirana satria loza nahafata azy natreny tsy afaka mihitsy izy de tsy afaka niantso an Jesosy amonjy azy fenao nataony de nitika matya zay hoare olona dia izy tao fahafatesany de niteny ratsy izy de zany no sy afarany tsy tompony fotoana ny olona matony ten'Andriamanitra miteny amitsy hoe tadiava azy de satria ny fotoanany zavatra rehetra de sambatra ny olona tokoa zay mitady an'Andriamanitra ry avako sambatra zay mangetaheta ahita azy honao i Jesosy sambatra nona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no voisiny dia ny sitrapon'Andriamanitra ny sainy Kristy i Paoly mazava ny lalany tsy mba misy hoe itontono zany ivelively zany alamaka tsara hoe ny ten'Andriamanitra avana zavatra azo antoko zany arak'izay ny lalan'ny fahamarinana dia mahafantatra n'Andriamanitra ary rehefa mahafantatra azy ianao izy ny tena mahafantatra no mahavona ny ianao tahaka ny ray mianta ny zanany ka fahafenona izany feno antoka ny aminy hoe tsy misy ahinao tsy misy tokony ampitahotranao ninona mety amiravirana anao iza ndrena ny devola Andriamanitra tsy ampitahorina satria ao aminao izy ary miteny hoe izaho mombanao ka raha dikatsika ny hevitry ny hoe mitadiavan'i Jehova dia mbola hita izy ary miantsoa azy dia mbola akaiky izy dia ny hoe mitadiavan'i Jehova fa ho hitanao izy toko zany na manaiky tokoa izy ho hitanao fa izy tsy hoe sanatria afony de miantsoa azy fa amaly anao tokoa izy de araky ny teniny raha nanomina ny tolokony Israely izy babo tany sery tany Babilôny zany aonao iny tompo izaho tsy niantso ny taranaky Jakoba hitady aho foana eto zao isika mitady an'Andriamanitra ary tsarofa raha ny tena marina izy nefa nitady araka ny teny Jesosy hoe tsy misy afaka manatonao izy raha tsy nitaon'ny ray izy fitiavana eza de tsy tratra ny saingy zany zay toko fa 5:7 tsy niantso ny taranaky Jakoba hitady afoana zany hoe Andriamanitra de efa manana planina ho asianao hamonjenanao ary tsy tarehetrany am'izany izy avako am'ty andro ity raha manaiky izy azo ianao dia misy ireo fantanina zay tsara avalitsika izy voalohany de hoe ilaina ve ny mahita sy miantso an'Andriamanitra fo ny sasany hoe angatsy efa hitany tsika ary hitany hatramin'ny miafiny indrindra momba atsika azy hitany sa tsy hitany eny kanefa na dia tia novonjena tokoa azytsika rehetra hoe mahita izy mitsiny dia manaja ny safidytsika izy izay mitady no mahita zay tsy mitady tsy ahita izy zany Andriamanitra misao am'izay mitady azy ary zay mahita azy dia izy novonjeny satria mitady azy mazava zany eny tompo izy novonjeny satria mitady azy safidy tsara zany de hoy ny ten'Andriamanitra zay mampirisika atsika hitodika amin'Andriamanitra tady an'Andriamanitra mijery aho izy dia ho voavonjy ianareo vazatany rehetra fa izaho n'Andriamanitra ka tsy misy hafa zay atoko fa 5:20 zany de hoy ny ten'Andriamanitra ty amin'izao tahaka nanandrata amin'ny sesy mena rana zany anefitra izy ho tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy mijaona toko fa 7:20 ka nitombro ny texte io dia ny numero toko fa 1:9 milazany hoe voakaikitra mena rana tany anefitra reo Israely satria fananarana men'Andriamanitra azy zany saingy zao ianao no sesy de manangana mena rana varahina am'izany no izy amin'ny Hébreu 2:20 satria misy vavolombelona maro be toy zany manodidina antsika tondrahona aoko isika koa hanaisitra zay rehetra mitambesatra amitsika mba miota zay malaky mahazo amitsika ary aoko isika hiazakazaka amin'ny faharetana am'izao fiazakazana filokana mipetraka ambonitsika zao de hiazakazaky ny finono zany mijery an Jesosy tompo finoatsika sy mpanefa azy dikany de hoe ataovy zava-dehibe ambony ny zavatra rehetra ifitadiavanao an'Andriamanitra an Jesosy satria izy tonga zay ny zava-dehibe indrindra aminy fa tonga ny zanak'olona hoy izy hitady sy amonjy ny vera de miaona amin'ny tompo ianao raha dika tokoa arak'izay fotoro tsara aoreny tsara fitadiavanao an Jesosy tsy manandranandrana kely
Mitisy matsy andrano de inona tena miseho zany eo amin'izany valo amin'ny telopolo fonitsato zany de mba nandrana za fametrahan-tanana zany re zay nataonao de matoko fa tsisy ninona ho azonao fa amin'ny finoana dia ny fo zay mitady marina no mahita an'Andriamanitra zay mitady no mahita dia toy izany nataondry andrefo izay ten'Andriamanitra tamin'ny Rinandrolasy nefa tsara jaivina mbo soratra mijanona toko voalohany io ny liva valo amin'ny telo sy sivy amin'ny telo ka tamin'ny baka amin'ny manaraka Jesosy nitodika ho izy dia nahita azy manaraka andreza dia nanao taminy hoe inona tadiavinareo ny tompo zany izy roalahy nambaly ny tompo raby eo zany hoe raha dika mpampianatra eo aiza ianao no mitoetra ho izy hoy Jesosy taminy avy fa ho hitanareo ia tsy nandà izy de taoreny zay de hoe anreny taona ny Simona Petera rahalahy rehefa avy nanaraka ny tompo de aonao izy efa nahita ny Mesia zay atao hoe vadika Kristy zany hoe nitady tokoa ka dia naveran'i Jesosy ahita azy fa manao hoe nisy ve sa tsisy zany Jesosy zany aiza izany tsia zay mitady amin'ny fo marina no mahita miaraka amin'izay mety misy salasala anao zay rehefa antanina manaraka ny masony mpanota ve mety ahita an'Andriamanitra zao na moa de milaza le lajamba hoe ny mpanota ozy izy Andriamanitra tsy mihaino vavaka zay ataony fa zay mandray ny tena manao sitrapony zay no gasitrana ny masompanota mety ahita an'Andriamanitra ve hevitra masy de hoe afaka hifandray amin'Andriamanitra ve sika mpanota ary afaka handray an'Andriamanitra tokoa ve sika ary izy andrayntsika raha teo ina ny valiny raha mampanota fotsiny am'izao zany de mazava fa tsy afaka hita azy tsy afaka mifandray aminy ny antony voalohany de tsy zakany olona ary tsy hainy mahita an'Andriamanitra zay ny antony voalohany aloha ary ny hevitry ny teny hoe zay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo zay ny tandrifo zay tena zay tsy afaka mifandray aminy raha tsy manam-pahamasinana am'izay madio miseonao fa madio am'izay marina miseonao fa marina am'izay masina miseonao fa masina toetra n'Andriamanitra rehetra ao ahoana moa ny ifandraisana aminy de hoy zanak'io zay tamin'ny Mosesy raha nahita ny tendrombohitra rehetra hafa izy zao ianao no mosesinao ka eona amin'ny Jehova ankehitriny nahoana no ho faty zay izy fandevona anay ho afo lehibe le tendrombohitra amrehetra ia satria ny tompo tao raha ambonana mandreny feon'ny Jehova Andriamantsika indray zay dia ho faty izay fa fa amrampoka hoe nandreny feo mbola velona ihany inona no ambaran'izany dia ny fahatsiarovatena fa tena mpanota ka mendrika ny vingana Deutéronome 10:20 zany ka milaza fa izany fa aoka ny mpanota tsy hitady ny Jehova mba tsy hita azy satria efa mpanota zay ve ny heviny zay nge no mahatonga sasany matsy izy de kivininy devoly ianareo hoan'ny sasatao tsy alovanao mihitsy satria tsy mino izy izy ka raha mampanota tokoa aloha dia tsy ho tanteraka novinana hoe ahitany an' Jehova Andriamanitra ary hoe lasa fitsarana ho azy fa ny marina de zao ny fitaomana ny mpanota mahatonga Andriamanitra mba hitady azy dia tena famporosiana antsika hiala amin'ny fahotana miala amin'ny lalanareo ratsy mba ho velonareo madiovinareo de andrainareo zanaka ho izy ary miaraka amin'izay de fampitandremana antsika koa mba tsy anaonao foana na hoe ho sasa foana amin'ny fanatonan'Andriamanitra ankehitriny de de mora loatra ty hoe fanatonan'Andriamanitra midreo fiangonana fotsiny anao vavaka eo ianao sy ny sisa amenina afaka ny ataoko atao mpiana ary zay manahirana matompo tena ny olona amin'ny fahotana de samy manatona an'Andriamanitra dia samy fandray am'izay masina de samy mandraindray zava-masina nefa mampitandrina ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho atsaritsika ka ho matimaty foana no tsy fahazaka atsika ny famasana an'Andriamanitra Andriamanitra dia ekena tokoa lafindray be famotrampo izy de noho ny fitiavana antsika izany ary zay ny fampitandremana zay ataony zay ny faharipony amintsika mba hibebahantsika faharpon'Andriamanitra ny Paoly de mitona atsika hibebaky zany hoe hiala tokoa amin'ny ratsy fanao mba hiavanantsika amin'Andriamanitra eo akaikin'izay nefa tena saro-piarito ny tompony amin'ny voninahiny de ny voninahitra ny famasinana amin'Andriamanitra azy ka tsy hamela nizaniza hoe anososy foana voninahiny Jesosy de tena tsara fanamora fanahy ary niaraka tamin'ny mpanota izy fa izy tsy nanaiky hosen'ny mpanota fa nandray ny mpanota izy mba hanafaka azy dia tsaronety no naharingana atao hoe nray nydimaso reo zanaka mpisorona be izy moa zany de tsy iza fa iaroana tantara de milaza amin'ny Levitikos toko 10 tamin'ny fahatelo nadaba sy abio reo le zanak'Arona reo
dia samy nakany fitondra avy reo izy dia nanisy afo teo anatiny dia nanisy didikazo manitra teo nanafitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehovah zay tsy nanodidiny azy akory fa hoe zanakam-pisorony zay dia aina kio no manao zany dia nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nahafaty azo voalahy maty teo anatrehan'i Jehovah izy dia hoy nisesy tamin'ny arona zany dia ilay nolazain'i Jehovah hoe amin'izay akaika no sehoko ho masina ary eo manatrehan'ny olona rehetra no amsehoko ny voninahitro dia asina tsy nahateny Arona toy ny jiro mahendro dia avako sady mandoro zay ty hoe fa mirapiratany voninahitro ny famasinan'Andriamanitra ity nahita io ny Isaia fantatsika amin'ny Isaia 1 dia anao izy lozako maty aho izy satria lehilahy malotomolotra ary moniny atao firana malotomolotra rehetra zany izy no afaka hanatona sy ahitan'Andriamanitra satria amin'ny taona antsika anatona azy izy dia misy fanambarana roa zay raisitsika ny amin'ity hoe izy no afaka manatona sy mahita an'Andriamanitra misy anao fa 7 hatramin'ny fahaenina dia milazany hoe izy no miakatra ny tendrombohitry Jehovah ary izy no mitoetra ao amin'ny fitoeranomasina valiny zay madio tanana sy mahitsy fo ka izy ary zany fa ny tenin'Andriamanitra amin'azy hoe diso zay olona voavela ny elona voasasany rano Kristy voadina izy zay tsy mananatra ny fanany ao amin'ny lainga na mianina amitaka handray fitahina avy amin'ny Jehovah izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy izany no taranaka mitady azy dia zay mitady nitavanao Jakoba mitondra amin'Andriamanitra dia Andriamanitra velona sy mahery tokoa izy fa zay mitady nitavanao no ahitanao zavatra lehibe zany misy koa fanambaran'ny mpaminany hoe ny olona afaka manatona sy mahita an'Andriamanitra zao nolazainy ray afo sy manerinerina zay monina mandraka zay masina no anaraky ao amin'ny fitoerana avo sy masina no nenako izy ary iza koa ao amin'ny torotoro fo sy ny manitry tena amelombelona ny manitry tena sy amelombelona ny fo ny torotoro fo Isaia 7:15 dia izay manitry tena asan'Andriamanitra izy lay avo indrindra ny midina eo amin'ny mba hanandratra ny mpanota zay valavo resy ary nitry tao anatin'ny fahotana motiakaikaiky koa ny votoatika afatry ny perikopana ny texte zay menatsika mitadiava amin'ny Jehovah dia mbola hita izy raha dika tsotsotra zany dia mety hoe afahafany zany hoe mitady an'i Jehovah dia mbola hita izy sa manakory tompo satria ny efa hita ndray ve dia mbola hotadiaviny raisina rabako teny zany ny antony ty zao asiana mitady azy isika satria Andriamanitra dia mbola eto amintsika ary eto amintsika rehetra saingy misy ny mitady ary misy ny tsy mitady misy ny mila azy ary misy ny tsy mila azy any ka zay mitady hiany no afaka mahita azy sy mandray azy ary mahita azy tokoa satria mbola hita izy mbola miseho izy mbola manaiky hatonina izy mbola voniny handray izy iaraky ny teny Jesosy mampiresika atsika mitadiava dia ahitinareo fa zay mitady no mahita ho izy ary zay rehetra manatona ahy dia tsy mba ho lavitra mihitsy zay ny fon'Andriamanitra zay fa misy mantsy manana maso tokoa kanefa tsy mahita an'Andriamanitra tsy mahafantatra an'Andriamanitra satria izy koa tsy miraika any amin'Andriamanitra tsy mirarany amin'Andriamanitra manao an'Andriamanitra tony tsy misy azy hoe aiza zay Andriamanitra zany ngeny ataon'ny fon'olona amin'ny tsy fahalalana fanjabana zany hoe manakipony maso misy manamaso nefa jamba ihany izy ary ny tena zavatoza dia lazay ny ten'Andriamanitra fa na dia mpanompon'Andriamanitra aza rehefa trapahazarana sy traton'ny fanamarina tena dia vony fahajambana ao aloha ny ten'Andriamanitra iza ny jamba ho izy afa tsy ny mpanompoko ary iza ny marenina tahaka ny iraka zay irahiko manatsofina nefa tsy afaka mandre iza ny jamba tahaka ny sakay zany Jehovah vola akaiky an'Andriamanitra zany ary jamba tahaka ny mpanompoko zany mitoetra ao anatin'ny aizina na dia roapoditry ny mazava azy Isaia 2:7 zany andiny fa 7 koa amin'izany ny fitadiavantsika an'Andriamanitra dia zay no azo lazaina ho mampahiratra ny masom-panahintsika hita azy rehefa mitady an'Andriamanitra ianao dia ampahiratiny ny masom-panahinao hahita azy hahafantatra azy ary afaka mifandray aminy sy mandray azy sy miantra ny rehetra ho famonjena azy fahasoavana dia mazava loatra ny tantaran'ny Zakaiosy mpamono rehetra
mitady fantatra amin'ny Jesosy taditsika hoe fo izy dia lasa nianika-azo izy ka rehefa dia hita amin'ny Jesosy izy dia ao izy zaka iosy midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao any olona maro be ny teoko ahoana olona anankiray iny satria mitady azo mafy izy aza vela raha tsy mahita amin'ny Jesosy ianao raha aza vela raha tsy hita ny ianao fa ny fono kosa dia sokafo azy zay le hoe anaka atoloha fono rehefa mibebaka tahaka nataony Zakaosy dia hoy Jesosy taminy anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena fa izy dia zanaka Abrahamako zanaky ny teny fikasana ary no tonga eto dia ny teny fikasana dia Andriamanitra mitady aloha zany tokoa fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very lika toko fasivany folo ambin'ny folo tsy mba manasatra mamerimberina ny tantara io mamaky azy mandinika azy ny tena hevitry ny hoe dia mbola hita tokoa izy dia mbola eto izy itontsika dia mbola tsy midify antsika izy mbola tsy miafina amintsika izy ninona fahafisatsika riavako dia torako zany koa ny hoe miantsoa azy dia mbola akaiky izy ny akaiky ve dia mbola mila antsoina tsy ny lavitra mila antsoina ny tena hevitry ny tena Andriamanitra miantsoa dia mbola takatra antso izy dia mbola vonina ny haino anao izy ary anoina amaly ny hataka sy ny vavaka zay ataonao fa aza miantso azy izy no valiny aza miadevitra hoe aizy Andriamanitra zay tia zany dia mahazo ny olona tia izy dia zao mahazo azy enao tsy miantso azy fa mametsiny azy mataonao ka dia izy ve ho avy am'izay mametsiny azy sosiny zay na tonga ny tompo hiteny ary mbola miteny amintsika hoe antsoia dia amaly anao dia amonjy anao dia mivonahitra io fa isy ny fotoana raha tsy efa tonga sady amin'ny sasany azy zay tenena teny Andriamanitra hoe miantso azy izy fa tsy amaly mafy be zany tsy forono zany fa soratra masina dia vao hitady afantatra izy fa tsy ho hitany ina ny antony satria nankala ny fahalalana izy ho izy tsy nifidiny ny fatahorana amin'ny Jehovah izy tsy nekeny ny saina natotro ny tompo mitsoratsiraina avokoa mianatra nataoko rehetra dia inona ny vokatry ny aleny any izy ka ho voky ny fienreno izy fa ny fiemorany kely saina ahafaty azy le tsy mba te hitombo fahalalany any amin'Andriamanitra ary ny fiadanany adala andingana azy fa izay miaino azy kosa dia hitoetra tsy manana ayahy eny andro fa izay izy ka tsy hatahotra ny ratsy ao amin'ny oabolana toko voalohany zany boky ny fahendrena ndiny fahavalo roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo dia mampifaivain'Andriamanitra tokoa tia avy nafikevitry ny mpanota ity manao hoe tsy mila tsy mitady tsy ilaiko zany hoe mitady an'Andriamanitra zany koa ahirana zany zany natonga ny Jesosy anaratra mafy rovaoka jiosy aonao izy fa tahaka nina no anoarako ty taranako ty izy tahaka ny antsizy madinika mipetraky eny etseny izy zay miantso ny namako manao hoe efa nitsokasodina taminareo zay nefa tsy nandihy ianareo efa nanao feosaonany zay nefa tsy niteatratrinareo aradikake zany dia hoe nde hideran'Andriamanitra sina koa milanany zany nde mba hivavaky tsika hitanao hibebaky tsika na ho antsika na ho antany sy ny fiainana tsy ilainy zany tsy niteatratrinareo fa tonga zao aminao izy manabatisa eto tsy nihinana izy na sotro dia hoy ny olona manana demony izy satria nanao asa fisoronana izy dia tonga ny zanak'olona Jesosy mihinana sy misotro kosa dia namiaraka amin'ny mpanota dia honandray ny tsy nimeny azy eny olona fatrapotianina sy misotro divay sakaiza mpamoretra dia mpamadika ny Israely sy mpanota izy tsy hilanana zany satria tsy te hino zay irahan'Andriamanitra ho azy ny olona ary dia manana antony maro samihafa zay anapenany devolony masony tsy ahalalany intsony izy inona ihany ny tena tadiavina zany natao hoe taranaka maditra firenena lomorona zatra dia ampanaterin'Andriamanitra am'izay mifevitry ny fonon'olona tsy afaka iainy intsony izy na dia anatsofina raha tsy afaka hiny indrindrandrina ny famarina ny tenin'Andriamanitra ary io na zany amin'ny apokalipsy famaranana zany zay manao ny marina no ka mbola nao ihany izy zay manao ny tsy marina no ka mbola no tsy marina izay masina ao ka mbola ia masina ihany izy zay maloto sy tia falotona ao ka mbola aloto ihany inona dikan'izany avelan'Andriamanitra ho masaka ny vo satria ho avy ny fotoan'andro hoe hanavahany azy tsy misy raisana ny marina sy ny tsy marina tsy misy raisana fahalotona sy ny masina tsy misy raisana ny mpanompo fampy sy ny finoana tsy misy raisana Kristy sy bebe azy ny voa avy eo aminy
tadiavy an Jehova. Zay afatra lehibe. Fa na dia manana maso ary rehefa tsy te iny dia tsy afaka hitan'Andriamanitra na afantatra azy. Na dia manana sofina enti-miaino aza dia tsy afaka iaino. Zay le tenin'Andriamanitra hoe zay mana-tsofina oka izy iaino. Zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana ho asonanao zany. Fa aza manamafy fo foana ka mandany vato lamy famonjena antsika. Dia miaraka amin'izany miova fenitra riavako, miova fenitra miavana amin'Andriamanitra. Oka ny ratsy fanahy ny tenin'Andriamanitra eto afoiny lalany ary ny tsy marina afoiny heviny ary oka hiverina ho amin'ny Jehova ireny. Amin'izany dia toky nomeny antsika fahamindra fo amin'izy. Fa mety mieritreritra ianao mantsy amin'ny tiantokindo hoe mbola voninandray avy e Jesosy. Eny tompo manatona azy. Izy nefa mialolalana anao, izy nefa miandry anao. Eny miferena fa Andriamanitra vonina hamela heloka dia hamelona heloka tokoa izy. Zavatra tsy tratry ny sainy zany. Fa izy manao zany. Dia avelao ny tompo hamela ny heloka ao. Zay any tadiaviny amin'ny hoe ty hoe fo. Da moa dia misy zavatra be ao amin'ny fo fanifaratsiny satria malahelo ny tompo mahita ny fahaverezako sy ny fantrako. Dia avelao izy anadio ny fonao. Avelao izy anavao ny toetra sy ny fomba tsy mahomby rehetra ny fahalemena. Avelao Jesosy anao miasa mampamonjy azy. Dia avelao hitantana ny fiainanao izy, mitarika anao milana ny fahamarinana, avelonanao. Avelao izy amonjy anao ry havako. Fa vonina izy iantoko anao antony teny hoe izaho momba anareo mandrakariva mba ara-batongana fahataperan'izao tontolo izao. Fa famorampo no sitrak'Andriamanitra ho an'ny mpanota. Dia manaiky zany aho na dia tsy kato ny saiko ary zany manaiky satria fitiavany azy zany. Fa ny fevitra tokoa izy tsy fevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehova. Fa tahaka ny avony lanitra no ny tany, no avony lalako no ny lananareo sy ny fevitro no ny fevitrareo. Ny refarefa ny aho feny tsy famarinana aizina ny azotro sady ambony dia sotominy aho aminy ary midina izy mandraika. Vesitsika izao dinika fampiorenana ifandraisantsika amin'Andriamanitra, mitadiava amin'ny Jehova fa manaiky ho hita izy amin'izay mitady no mahita. Andriamanitra tokoa dia miseho amin'izay mitady azy, dia izay mitady azy amin'ny fo marina. Dia ahoana hoy ny teniny? Ary antso ahy ianareo izy ka andeha sy hivavaka amiko dia hiaino anareo aho ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raka-tsainareo amin'ny fonareo rehetra. Eny ho hitanareo aho hoy Jehova ary ampodiko avy amin'ny fahababonareo ianareo. Fa izaho mahalala ny hevitra everako anareo hoy Jehova. Dia hevitra tonga fiadanana fa tsy lozo mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Afaka izy fiadanana no man'ny olona ankasitranao dia zay manaiky ovanginao, manaiky ho diovinao, manaiky ampahiratinao masom-panany dia hita dia halalanao. Fa inao tokoa ny Mesia le Kristian'Andriamanitra tonga hamonjy izao tontolo izao ary hamonjy anay tsirairay avy. Mijoro eto amin'ny fonay ry Jesosy eo aza mba mandalo fa mitomera. Ary dia misaotra anao fa tsy mba manoso-botanana zay manatona anao ianao na manilika foana ny mpanota nininona fahalemeny, nininona fahatsony fa omba amin'izay potraka sy lava dia maninjitra ny tananao ianao miteny hoe mitsangana. Zavatra tsy tratra ny saina izay. Ary tahaka ny teninao tamin'ny lay lehilahy jamba izaho aminao mahirata. Fa manontany anay kosa ianao inona ny tianao ataoko aminao dia mba hitanao amin'i Jesosy. Dia mbola mamangia ary miasa amin'ny lalany heriny fanahy masina sy ny tenin'Andriamanitra androdana andrava nongotra zay rehetra manelanelana aminao dia ny asany maizina sy ny asany mofo tsy mahavokatsy ho ato anatinay tsirairay avy. Mba ho andro zay fiaorana amin'Andriamanitra ty andro ty azony miteny hoe efa nahita ny tompo Mesian'Andriamanitra izay ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho voninahitr' Andriamanitra irery hatramin'izao ary ho mandrakizay. Amen.